ny fitiavana sy ny fampakaram-bady, fitiavana ranofo sy ny fitiavana an' Jesosy. Ny fanahy masina ny anazava ny saintsika sy ny masom-panahintsika androany. Ny olona anankiroa rehefa mifankatia dia mifamboraka fitiavana dia mifanaiky fa hiara-dia dia mifanometoky fa hoe tsisy araka mihitsy. Ohatr'izay koa tsika tamin'olo tena ho an' Jesosy. Ny fanarika tsika teo anatrehan' Jesosy hoe tianao a Jesosy dia manao voady aho fa tsy ala aminao mandrakizay. Namboraka fitiavana tamin'i Jesosy tsika dia nandray ny famonjena. Dia mifankatia amin'i Jesosy. Ohatr'izay koa tsika rehefa babon'ny olona anankiray tsika dia mitempo an'iny olona iny ny fotsika dia izy foana ny zava-dehibe dia mamitsika ery izany hoe tantana an'izany. Fa toraka izany koa ny tokony fiarahantsika amin'i Jesosy. Tokony maniry tsika isan'andro hoe mba tantana an'i Jesosy ny fiainantsika isan'andro. Mba izy ny priorité atsika amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Alohany hanao zavatra n'aiza dia mitaky anazy foana mba hitantana atsika. Amin'ny maha-olombelona atsika koa rehefa laovy na tena babon'ny olona iray tsika, zavatra ataontsika dia ataontsika foana izay fanarika amin'izay tian'ilay olona tiantsika. Na mandany vola na mandany fotoana ho azy ary tsy mampaninona atsika mihitsy. Fa manoatra noho izany tokony ataontsika ho an' Jesosy. Fotoanantsika rehetra, ny fahaizantsika, ny talenta rehetra, ny fo, ny vola, ny saina tokony mandeha ho azy omena an' Jesosy daholo. Ny vavantsika tokony feno fideranana anazy foana amin'izay toerana rehetra misy atsika. Manaraka izany rehefa tia ny olona anankiray tsika, tiantsika ny olona anankiray dia manaja an'iny tsika. Tsy mamitaka an'iny ary mijalina ho fidèle. Ary misy fahasarotam-piaro tsy miaraka amin'ny olona hafa intsony fa iny olona iny ihany no tiantsika. Fa manoatra noho izany tokony hanajantsika an' Jesosy. Tokony tsy mamitaka an' Jesosy tsika. Tokony tsy manana andriamanikafa. Ny andriamanikafa akory tsy hoe voatery hoe tapa-kazo na hoe andriamanikafa hoe mandohalika eo anatriny sarivongana isika, fa mety hoe misy zavatra hafa tiantsika mihoatra no Jesosy. Mety tia rendrarendra ve? Mety hoe misy zavatra tiantsika mihoatra no Jesosy ve? Tena tsy ankasitrahan'i Jesosy izany mamitaka anazy izany ary na ny asantsika na ny zanakitsika na fananana no tiantsika no Jesosy dia tsy ankasitrahan'i Jesosy izany. Sari-piaro aminao Jesosy amin'ny fotoana laninao amin'ny zavatra hafa. Ny fanananao tokony hanomezanao an' Jesosy fa tsy ho lanianao amin'izao fiainana izao ihany. Talentantsika tokony hanomezantsika an' Jesosy ary homentsika ary ny lehibe indrindra eo fiainantsika ho anazy fa tsy ho an'izao tontolo izao. Manaraka izany tsika rehefa tia olona anankiray dia mifandray foana tsika amin'iny olona iny. Tsy tapaka mihitsy ny connexion fa mpiantso foana, fandefa message. Vao mifoha maraina dia maika ery raban'iny olona iny. Maika ery hanome teny mamy alohan'ny hatory. Tsy manaiky raha tsy mandefa teny mamy ho an'iny olona iny tsika. Tsy mijanona mifampiresaka na tontolo ny andro ary tsy mitandro asasarana mikolokolo ny fitiavana an'iny olona iny. Amin'ny alina ary mety hoe manofa an'iny olona iny mihitsy tsika. Ary maro ny zavatra mety hoe mameno atsika rehefa tia olona anankiray. Fa toy izany tokony raha tia rehefa miaraka amin'i Jesosy. Tokony hoe vao mifoha dia mifalifaly eo amin'i Jesosy. Miresaka amin'i Jesosy alohan'ny zavatra rehetrarehetra. Mankasitraka an'i Jesosy amin'ny fahatsarana rehetra. Tokony ho maika ianao aloha hizara amin'i Jesosy. Hametraka amin'ny fiainanao amin'atrehan'i Jesosy. Izay ianao vao mitsangana. Na alohan'ny hatory na eny an-dalana. Tokony tsy tapaka mihitsy ny connexion amin'i Jesosy n'aiza n'aiza. Connexion amin'i Jesosy dia amin'ny alalan'ny famakiana baiboly, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny hira fiderana. Dia toy izany mihitsy. Manaraka izany rehefa tia olona anankiray tsika dia mazoto manontany hoe inona mba tianao? Inona mba ohatranao mba tafitianao? Fa tokony ohatr'izay koa ny fiarahantsika amin'i Jesosy. Tokony manontany ny hevitra Jesosy tsika hoe mba mety izao ve izao décision-ko izao? Mba mety ve izao fitafiko izao? Ankasitrahanao ve Jesosy izao ataoko izao?
mendrika ve za toy izany tokony fiarahantsika amin'i Jesosy. Manaraka izany, rehefa mety tsara ny fifankatiavan'ny olona anankiroa dia iny olona iny ny confident anao, iny olona tianao iny confident anao. Fa atsika ve Jesosy ve ny confident antsika? Na zavatra mampalahelo na mahafaly na ninona zavatra miseho mentoraka eo amin'i Jesosy ve tsika? Alohan'ny izarantsika amin'ny olona hafa ny zavatra mahazo dia efa mba namborahanao tamin'i Jesosy ve? Tokony Jesosy no namborahanao ny secret anao, fa izy manome fahendrena ilaina. Izy ny tena confident tsara indrindra izarana zavatra rehetra sady Jesosy tena mpamaha olana. Mendrika indrindra. Manaraka izany eo amin'ny tantaram-pitiavana, rehefa mifanaraka mpifankatia fa hivady dia manomana fampakaram-bady na ny mariage. Rehefa tena mifankatia dia maniry mba hiaraka hoe tena hiaraka amin'izay tsisy araka intsony fa iray trano amin'izay. Ampifaliana no hanomanana ny lanonana sy ny hanomanana ny trano hipetrahana sy ny sisa. Ho antsika izay tian'i Jesosy. Efa nanomana ve tsika ilay fampakaran'i Jesosy atsika? Jesosy efa manomana ilay fampakarana atsika ho any an-tranony Rainy. Eto an-tany tsika izao miandry amin'ny fiavian'i Jesosy. Tsika olombovonjy no tandindon'ny hampakarana ary Jesosy no tandindon'ny mpampakatra. Tena hisy ilay fanasana lehibe amin'ny fiavaran'izao tontolo izao araka voalaza ao amin'ny Jaona 4:17. Ary andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka haka anareo ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa. Tena tsika dia ho ampakarina any amin'ny-danitra raha mendrika tsika. Maro ny fanoharana vitsivitsy ao amin'ny Baiboly momba n'izany fampakaran'ny vadiny zanak'ondry izany. Amin'ny maha-olombelona atsika rehefa eo mpikarakarana mariage indraindray tsy androny izay ahatongavan'ilay fotoana na mety jerena foana ny akanjo efa dodina tsy andro mihitsy izay ahatongavan'ny fety, efa vonona daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa ianao ve mba efa maniry mafy izany hoe ahita an'ilay toerana nomanin'i Jesosy ho anao? Efa vonona tokoa ve ianao hoe ho any amin'ilay toerana nomanino anao? Efa vonona ve ianao hiaona amin'i Jesosy? Efa te ahita anazy tokoa ve ianao? Sa mbola tsy tao anatin'ny sainao izany hoe anahoana izany hiaonana amin'i Jesosy? Sa ve mbola tamana be eto an-tany? Mila tiniantsika izay fanontaniana izay. Manaraka izany zavatra miseho mandra-pahatonga amin'ny mariage anankiray. Indraindray mantsy tsy vita vetivety ny fanomanana ny mariage fa aman-taonany. Misy ny fakam-panahy. Misy ny olona te handrava ny mariagenao amin'ny fomba maro miaraka amin'ny teti-dratsy rehetra mahatonga ny saina hierikirika. Misy olona tovy amin'ny olona mamihana manao câlin izy nefa ny tanany ilany ao aorianan'ny lamosinao tazona sabatra hamono anao. Etỳ an-tantsika amin'ny ara-panahy tandremo foatra izany koa. Maro ny fakam-panahy, maro ny sedry fa mila mitsoratra amin'ny farany manaja ilay fanekenana ataontsika tamin'i Jesosy. Mety ho Jesosy mihitsy mandefa fitsapana eo amintsika hoe tena traiza ny alala ny fitiavantsika anazy. Fizany toetra maro ny miseho. Satana koa mety mandefa fanakirotana eo amin'ny relation anao sy Jesosy amin'ny fomba maro. Mody omeny zavatra ohatrany hoe tsara, ohatrany hoe matsiro nefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tandremo izany tazomy hatramin'ny farany ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinana sy ny fanekena izay natao tamin'i Jesosy. Manaraka izany eo amin'ny tantaram-piainan'ny olombelona. Efa nisy hoe tsy tanteraka ilay mariage satria tsy tonga ilay mpampakatra, tsy tonga ilay lehilahy hampakatra noho ny antony maro samihafa. Fa amin'ny ara-panahy Jesosy dia tsy maintsy ho avy araka voalaza amin'ny Baiboly fa tsy maintsy ho avy izy haka ireo izay tia azy. Ireo izay tena tia azy marina nanaja anazy ary efa vonona. Ary hampakariny any an-danitra ireo izay tena tia azy marina. Amen. Manaraka izany efa nisy koa hoe tsy vita ilay mariage satria tsy vonona indray ilay vehivavy.
Raha ohatra fotsiny hoe mpanatrika rehetra efa vonona daholo, mpapakatra sy ny fianakaviana efa tonga mbavahady ao, efa misaony hoe akanao. Nefa ilay vehivavy ianao mbola tsy miakanjo, mbola vao hosasana ny akanjo fa misy tasy. Tsy fotsy tsara ilay akanjo fa tsy mendrika akory ny hiditra ao amin'ilay mariage. Tena tadidio fa tahaka izany mihitsy ny fiainam-panahintsika. Raha ohatra ka hoe tonga ny fampakaram-bady ny zanak'ondry, tonga Jesosy, nefa ny akanjom-panahintsika mbola maloto. Tadidio fa efa ela Jesosy nandondona teo am-baravarana hoe efa kely sisa dia ho avy izy. Maro ny fahamantarana milaza fa efa nitombotra amin'ny fotoana. Tokony efa nanaovanao amin'izao fotoana izao ilay akanjo fotsy madio nasain'i Jesosy nanaovanao. Ilay akanjo mendrika ny ampakarina, mendrika hiditra ao amin'ilay fanasana lehibe any an-danitra. Tokony ho tanteraka ilay fampakarana anao raha vonona ianao, raha madio ny akanjonao, raha tena tia azy marina ianao ka mikolokolo izany fitiavana izany, ary ka efa vonona ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy nanomezako anao ny hafatra androany, fa mitinana ny hafatra rehetra voalaza teo. Fitiavana an'i Jesosy dia tahaka ny tokony ataonao hoe mamy noho ny fitiavana olombelona. Tsara Jesosy ary Jesosy tena tia anao. Tiany Jesosy ianao hijanona amin'ilay fitiavana voalohany, ilay miredareda iny. Ilay fitiavanao anazy taminao vao nanolo-tena iny, ohatry ny inona ny fitiavana tokony hanananao isan'andro anazy. Tokony hoe lovy amin'ny Jesosy foana ianao isan'andro. Tokony mafana ny fonao, tokony mazoto mifandray aminy ianao, tokony rehatra foana ilay afim-pitiavanao anatinao, ary tokony vonona foana ianao hoe ho ampakarina. Tokony hajainao ilay fanekena efa nomenao an Jesosy fa tsy miovaova ianao. Rehefa an Jesosy ianao dia tokony an Jesosy hatramin'ny farany. Manaraka izany rehefa tena mibanjina ilay toerana oman Jesosy ianao dia tsy ahoanao izay fahafinaretana mandalo ety an-tany. Fakam-panahy rehetra dia tsy ahoanao izany, ary tsy ho andronao mihitsy aza ilay ampakarana anao, fa ho vonona ianao, ary tsy hisy pentipentinota intsony. Efa eo am-bavahady ny mpapakatra amin'izao fotoana izao, efa misaone, efa maneno ny alarma, mandefa fampitandremana maro Jesosy hoe efa akaiky izy. Maro mesazy voarainao isan'andro, toriteny voarainao na am-piangonana na eny amin'ny réseaux sociaux na any amin'ny hafatra maro, amin'ny fomba maro samihafa. Tsy ampitandrina intsony Jesosy amin'izay fotoana izay fa haka izay tena tia azy, izay nanaja anazy, sy izay vonona ampakarina. Ary tsy misy eo anelanelany fa na ianao an'i Satana na ianao an'i Jesosy. Manaraka izany inona ny atao mba hamendrika antsika no ampakarina? Efa tonga tetỳ tany Jesosy nandoa ny vidiny izany. Tsy mila vidiana lafo intsony izany, tsy mila hoe andoha ohatrinona ianao na fa famaimaim-poana. Raiso ny famonjena, diovy ny akanjom-panahinao. Araka voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe toero ny devoly sy ny fakam-panahy dia andositra anareo izy. Jaona 1:2-5:10. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia an'izao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny fitiavana indray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia filany nofo, filany maso sy ny rehaka momba an'izao fiainana izao. Tsy avy amin'iray izany fa avy amin'izao tontolo izao. Tenanao amin'ny anaran'i Jesosy kolokoloa ny fitiavanao an Jesosy mba hafana, mba hiredareda, mandra-piavana, mandra-pahatonga ilay fampakarina anao ho any amin'ilay fanasana lehibe any an-danitra. Tazoma ny connexion anao, ataovy connexion à haut débit mihitsy, fifandraisanao amin'Andriamanitra. Mareta, mihira, mivavaka, mamaky baiboly, manokana fotoana be da be hifandraisana amin'Andriamanitra. Manaova izay hiraka mpanaovin'Andriamanitra, miasa ho anazy, ampiasao anazy ny talentanao, fotoananao, ny fanananao rehetra, ny herinao rehetra, fahatanorana, ny fotoana rehetra izay anananao sisa rehetra amin'ny androm-piainanao. Omeo an Jesosy fa tsy haneninanao izany. Farany diovy eo amin'ny Jesosy, diovy eo anoloan'i Jesosy anio tafianao ara-panahy mba ho mendrika anao ampakarina. Tokony efa madio, tsy mila sasana intsony fa tokony efa anaovanao izao ilay fitafiana madio mendrikinao any an-danitra. Ilay akanjom-panahy masina mendrika hiditra ny lanitra. Tokony hateraka indray isika. Tokony mitafy famasinana, tokony voavonjy, tokony voasoratra amin'ny bokin'ny fiainana ny anarantsika. Amen. Fanahy masina ne. Hitahiry izany teny izany ao anatinao, hiasa ao anatinao.
amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny teny izany ary omano ny fitafiana ara-panahy ankehitriny. Rary soanao. Amen.